dia faly miaravantsika indray ny amin'izao fotoana izao iaraka anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika izay mitondra ny lohateny hoe moa zany lovany lohateny ohatra ny tsitako eto indray ny lohateny izany lohateny eo hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsiny a atsisy kosany io e noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy ny dity folo jiosy a sy ny lalàna amin'ny Mose pikely lalàna amin'ny Mose kely be am'izay zany mitoy tsara mihitsy ny izy dia miaraka ireo teny ireo zany miaraka kely an'izay ka andaontsika aloha hiary hivavaka indray ary anaraka an'izany teny zany satria tsara dia tsara mihitsy ny lohatenin'ny fampianarana indrindra ho an'reto mpitandrina dity folo reto satria dia tena hitantsika fa tena fa mpanota daholo le mpitandrina dity folo izay no mahatonga le mpitondra fihevana amin'ny teny hoe mpanota satria lay Andriamanitra nampitandrina azy ny mihitsy nefa tsy izy dia nampianatra zavatra tsy marina mahatonga le olona mpanota zany ny profa Andriamanitra mpampanota io arahany zareo io engany mba ho tonga saina amin'izay nareo teny izy engany mba ho tonga saina amin'izay nareo ongarantsika amin'ny fotoana izay iarahantsika eto indray zany amin'ny fampianarana androany moa zany dia milarana fahasivy a izay mitondra ny lohateny hoe noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy a ny dity folony jiosy sy ny lalàna amin'ny Mose ny hoe Mosesy moa zany amin'ny olana hoe Moïse ozy ny katolika romanina zany inona zany na tonga n'io Andriamanitra io nanravany io zany tena marina fa inona le nyravainy aloha dia nyravainy dia io dity folo io mihitsy fa ao alefantsika eto aloha ny fanapofona indray aloha zany hoe ny tena nandravany io dity folo sy lalàna Mose io dia tena io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nandravany io e fa tsy ny zanany zany nandravany io voalohany fa lay dadany mihitsy nandravany io dia le Andriamanitra Abrahama izay ntsona mianarana hoe Yahva Yahva izy mihitsy nandravany io ary androany zany Eliady hanaporofo aminareo ampitiavana be mihitsy ny hoe izy nandravany io zany hoe tsy mety tsony zany mitandrina an'io dikan'izay fa dalàna indray raha mbola hitandrina indray no ty zavatra efa nravany hoe ho tandremanao indray andao jerevantsika izy iny aloha ny antony nandravany anazy aloha satria dia menemenantsika le teny hoe tia ny teny mandravana azy azakazakitsika aloha zany a any amin'iza moa zany dia azakazantsika any any amin'ity teny ity tsika miazakazy Isaia 66:3 Isaia 66:3 ary ny fandriny Eliady ho tonga soaty amin'ny hiaraka amin'ny Eliana reo a dia hiarakitsika ho any amin'ny Ehosoa amakivaky iny avakavaky iny tsika hitaingina VSC tsika tsy andeha tonoliko amin'izay le VSC fa tena mety amin'izay izy fa ho avy le izy efa nikeka any zany vaisseau spatial du ciel des cieux eny anaran'izy io fa Eliana morona zay anarana zay ny ambasadiaran'ny Ehosoa zany anaran'olombelona io fa tsy izay ny tena anarana eny amineny fa izay ny mety aminareo zay dia efa leo tao satria mateo anaran'olombelona foron'olombelona dia izay no naovantsika le anarana zany hoe VSCC vaisseau spatial du ciel des cieux zay iny ny mitondra ny zedaritetra ny zanaky ny avy indrindra ho any amin'ny lanity ny lanitra any ay mahafinaritra be mihitsy iny Isaia 66:3 indiny pafeko moa rehefa avy eo dia misy toy io dia ny 4 rehefa avy eo izay mamonomby dia ohatrany mamon'olona aty misy omby natao fanatitra taloha tany a ka raha misy mamonomby izy dada Yahva dia mitovy amin'ny mamon'olona eo mazava zany fa tsy mety tsony zany ny fitandremana dity folo sy lalàna Mose zay le izay izay mamonondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka ny vozona alika nefa ny soatra masina raha miteny taty amin'ny andro ny Ehosoa ny ivelany ny alika keto nefa zany dia mitovy amin'ny mamolaka vozona alika tena tsy tian'Andriamanitra tsony na tsy tian'le Elohe ny Israely tsony a tamin'izany fotoana zany tsy tiany zany Elohe zany tsony ty resaka fisorohana ity ty fanatitra ity zany ao amin'ny andininy manaraka indray izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa izy koa zany manao fanatitra tondra ondry io matsy ny famafana fahotana taloha fanaovana fanatitra dia mitovy mamolaka vozona alika
raha mitondra fanatitra hoanina kosa ianao a dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Tapina avy hatrany lalàna dika zany fa kisoa zany ange zava-doza amina tambo mihitsy zany raha zanak'Israely resany. Tsy azo atao mihitsy mikitikitika kisoa zany. Zany mahatonga ny sabatista rehetra matahotra ny kisoa satria io le atahoran'zareo le hoe raha misy mikitikitika kisoa amin'ny Isaia 60 inozy ohatra 66 any ila zy diso le hoe le mahina rakisoa le hoe le anatin'ny tanimboly dia mihina rakisoa sy ohatran'izay izy ohatran'izay tsy tadidiko tsara izy 66-16-17 angambany izy iny ry rova Isaia 66-16-17 iny moa le ampitahoran'zareo le olombelona mihitsy matahotra daholo le olombelona rehetra tratrarity aza miditra amin'izany tsony efa etelia aza miditra amin'izany tsyo tsisy nina fantatry reny eo nandela azy zay. Fa rehefa manao fanatitra kosa ianao zay teny dada Eva dia ohatra mitondra rakisoa ianao ary zay mandolo didika azy manimpofinao fanatitra fahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy tena mitovy amin'ny manompo sampy mihitsy ianao zy dada Eva. Mazava ho azy zany fa tena ny rahavany dada Eva eto ny fisoroana. Inona ny atao hoe fisoroanana? Satria metraka fantenitsika hoe maninona ity soratra ity e. Fisoroanana io ao anatin'ny lalàna Mose ary toko sy andininy anankiray io. Izany hoe hitatsika eto fa nibloqueny dada Eva ny fisoroanana. Ary raha vao nibloquena ny fisoroanana tsy azo atao intsony. Dikan'izay zay rehetra mitandrina didy folo rehetrarehetra dia zao lasa mpanota daholo satria bloqué ny fisoroana. Zay manao fisoroana tovy amin'ny mamolaka vozona alika. Zay manao fisoroana tondra ombona olo sy ny karazany tovy amin'ny tondra rakisoa. Zay manao fanatim-pahatsiarovana dia mitovy amin'ny misaotra ny sampy. Ary zay mbola manao fanatitra eo dia mitovy amin'ny mamono olona zay mitondra omby. Zava-doza amina tambo mihitsy zany. Nefany ianao raha iaraka amin'Andriamanitra zany ry rova. Roa moa zany voateniteny eto foana fa rova dia zay zany. Zay fa izy tsy miseho sara. Aleo zany teniko hoe dia nareo totokantrano zany e. Ho anao totokantrano zany dia miteny aminao zany eny dia zao. Zava-doza zany ty zany. Fa io fanatitra io no manala ny fahotana. Zany hoe raha vao tsy misy fanatitra zany ny olona tsy manao fanatitra dia tsy afaka amin'ny fahotana. Noho izany raha iaraka amin'Andriamanitra ianao dia zay manafaka amin'ny fahotana no ka diavinao indrindra fa tsy ny sabata sy ny kisokoro ny fadianao mafy sy ajanao mafy nefa le manafaka anao amin'ny fahotana le tsisy. Zany tena tena olona tena tsy misaina mihitsy ny tena marina ilay mametraka hoe ny sabata sy ny kisoa ny ambony indrindra. Ohatra mafy loatra ilay tena tsy mafy. Zara zany efa miteny milamina be misy miadana sy mora kely mihitsy ny. Fa andao nge resatsika ty teny manana problème zany ianao eo anosy. Loatra dia ataontsika ohatran'izay izy. Misy problème zany ianao eo anosy fitsarana eto Madagasikara zany zay resako zay. Samy manana ny toeram-pitsarany aby nareo zany. Dia eo amin'ny resaka anosiko zany misy mpitsara ao. Mazava ho azy fa rehefa tsy te higadra ianao fa matahotra an'ilay migadra. Tsy aleo hoe mba manampy tany mpitsara raha mitady hevitra mba hiaonana hihavanana amin'ny mpitsara ohatrany. Na dia tsy afaka mihaona aminy, tsy afaka miresaka aminy, fa mba aleo mba misy hoe mba raharaha mba anady atao hoe mba tena hiangavy be sy ny karazany eo hoe mba tsy higadra ianao dikazy. Any amin'ny resaka fitsarana tokony fanaovanao raharaha ina mba tsy higadra ianao fa tsy haiko ny hoe any amin'ny zavatra tsy mifandray amin'izany ianao miazakazaka. Ohatra manana problème be ianao tiany manaky indrindra mantsy ty sary ty. Aiza ianao miazakazaka. Raha tokony ilay ministeran'ny fitsarana miazakazaka mba miteny hoe afao re za tomboko ripo tsara ary amin'ny ministeran'ny fanaovana baolina ianao no miazakazaka. Izy hoe ny ifandraisan'ny baolina amin'izany moa
ministeran'ny fanatanjahantena no mizakazaka hoe avoty ary ministeran'ny fanatanjahantena. Inona ny raha iny mpitsaranao am'izany? Ohatra zany io sary ataonao io. Ny lalàna ny fanafana fahotana dia ligatra ny boky levy tiko toko fenina ambin'ny folo. Izany no tokony karoanao ny solution am'izany. Ianao rigatra amin'ny boky ny sabata sy ny boky ny fifadiana kisoa no mihazakazaka ianao. Zany ny divanao mafy ho ampitahoranao ny olombelona sy ny karazana dia gaga tokoa fa dia tena matahotra le olona amin'nanaovanareo anazy. Tena hainareo mihitsy manapepempo anazy fa tonga ny fanafana le olona fa nareo mihitsy ny tiany voapempo ny tenin'ny Elia am'izay mba tonga saina. Fa nanome exemple mazava aleo fahampirarahampo tsara. Exemple io toy izay fahampiraraha amin'ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina ry. Ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina dia mampijery bolanao mamasina mety ho vitany. Fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly tsy ho hainy mihitsy zany a. Fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly mba tsy higadrana dia pitsana. Ary lalàna zany, famarian'eo am-pelantanana zany, lalàna maneran-tany zany a. Zay le tiako tenenina. Ka hitodika tsikery amin'ny teny dada Iavasy Osoa. Dia ny tany teny dada Iavamo satria izy namoaka ny didy folo tamin'izany fotoana zany. Fa ny zanany koa mahafantatra an'izany. Izao le teny. Ao amin'ny boky Levitikos toko fenina ambin'ny folo a. Dia misy ny fanafana ny fahotana indray mandeha isan-taona. Ary ty fanafana ny fahotana indray mandeha isan-taona ty a dia mitondra ondry ary osy amin'izany fotoana zany. Zay ny lalàna tao. Dia vonoina ireo omby sy ondry sy osy ireo a. Dia rehefa maty ireo a dia ny ran'ireo rehefa nalatsaka dia iny ny famafana ny fahotana ho an'ny zanak'Israely Israely a. Zay ny mahambony lalàna ny fisorohana io. Io ny ambony indrindra satria io ny mampiavana an'ilay Israelianina amin'io Andriamanitra Abrahama io. Fa tsy ny sabata sy ny kisoa kory ny mampiavana amin'Andriamanitra. Fa io lalàna ny fisorohana io ny mampiavana amin'Andriamanitra. Ka rehefa mba hiavana amin'Andriamanitra ihany dia aleo io fisorohana io foana ny ketrehana mafy ahoana ny anaovana an'ity fisorohana ity. Fa ny saingy zava-doza na ampidiriny zareo mpiantso Jesosy Jesoana tao anatin'io lalàna ny fisorohana io a nampidiriny tao le Andriamanitra tsy iziny. Tena sampy be mahatsiravina mihitsy. Zava-doza amina tanjo. Sady fandikan-dalàna ny zavatra mahatsiravina. Fiantsina ady amin'ny dada Iava direkta mihitsy. Loza amina tambo mihitsy le izy. Ohatra rehefa tsika le hoe tena zava-doza ty. Ny fisorohana dia tena misy an'io famafana ny fahotana io azany. Araka amin'ny boky aiza moa izy iny? Aiza moa lalàna ny fisorohana? Levitikos toko faha 12. Levitikos toko faha 12 a. Manomboka amin'ny andininy fahafiry. Manomboka andininy fahatelo aloha tsy nijery hoe tondra an'ilay ondry sy osy ary omby. Levitikos 16:3. Ary zao no entiny Arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy. Vantotromby lahy iray atao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Io izy io a. Zay. Io zany le hoe mitondra vantotromby lahy sy ondry lahy io le ndesantsika teo zany io le Isaia 66:3 io e. Zay. Dia ao amin'ny andininy fahadimy indray mbola misy fitondrana osy indray eto. Andininy fahadimy. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa hatao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Io zany fa sady misy omby a, misy ondry a, misy osy. Atao fanatitra noho ny ota mivandravandra be amintsika io andininy fahadimy. Fanatitra noho ny ota hoe hitanareo amin'izany hoe tena mazava be ny tenin'ny Elia. Tena mazava be, tena fanavotana nge zao taon'ny Elia zao. Tena fanavotana tsisy taky ty. Sambatra be nareo olombelona nahitan'ny Elia. Naniry mba hahita an'izao mihitsy ny olona fa saingy tsy nahita izy fa zao nareo zao vao nahita azy. Saingy fifarana ny tantaranareo vao hita izy. Tsy mampaneniny zany fa tamin'ny andronao nahitana ny famonjena tokony hifaly ianao. Dia ity fanaovana ity fanatitra ondry osy omby dia ondry dia osy ty a. Fanafana fahotana ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona io.
ao mindininy fa telo amby telopolo efatra amby telopolo avy hatrantsika zany. Lovakintsika mindininy fa telo amby telopolo nanomboantsika ny azy 33 dia ny 34 dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ny ho an'ny tranon'ilay fionana sy ny altara ary ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotany. Important io ny ambony indrindra zany lalàna ny fisorohana satria Andriamanitra efa namoaka dito hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaia 5:15 sy ny 2. Isaia 59:22 endro ny tanany avatsy fifa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary fa ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Raha izay ten'Andriamanitra zany dia Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaia 59:22 zay tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Dia mba hahafahanao mihainon'Andriamanitra zany dia aleo zany afaka amin'ilay fahotana satria ilay fahotana mampiafina ny tavany. Inona zany ny solution tsy hampiafina ny tavany dia tsy any amin'ny sabata, tsy any amin'ny kisoa fa any amin'ny fanafana ny fahotana. Inona ny solution amin'izay? Dala manao fanatitra ianao. Zay zany le solution hoe dala manao fanatitra, misy ilay fanafana fahotana indray mandeha isan-taona, tsy ny sabata akory ny mahafaka ny fahotana ary tsy resaka ampafolo-karena akory ny mahafaka ny fahotana ary tsy ny fivadiana kisoa akory ny mahafaka ny fahotana. Tsy zany mihitsy fa ny fanafana fahotana dia ity fanatitra ity isan-taona ity, fanaterana omby ondry osy, zay ny fanafana fahotana. Diso adresy daholo zay ny tanana sabata sy ny fady kisoa hatramin'izay fa any amin'ny tsy izy daholo nareo no nandeha voany dia voly tsaratsara daholo nareo ary tena voany tsaratsara mihitsy nareo. Ory sujet tanteraka raha ny amin'ny baka zany dia tena ary raha nanao maîtrise anao ka nanao mémoire dia trany tany efa leo be ny jury ivonivona daholo ny jury sady tena ho inona ary ty ohatr'izany io nataona io. Ny fanafahana ny fahotana ny important satria io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota ka na nitandrina sabata sy ny fady kisoa teo anao rehefa tsy afaka ny fahotanao tsy mihaino izy. Zany na teo tena fausse route, tena fausse route mihitsy ny direction any tsy izy mihitsy anao tena izy. Zao ny zava-misy amin'izay ary. Raha ny sary mandeha dia boky Levitikosy hoe atero ny fanatitra ho afaka ny fahotana nareo. Inona nataony dada Iava? Bloqué dada Iava ny fanatitra. Isaia 66:3 teo. Inona ny antony? Satria izy efa nampitandrina fa tsy nentiny eny ny zanak'Israely. Satria izy efa niteny fa tsy nentiny raharaha mihitsy ny zanak'Israely. Farany tapahany amin'izay fifandraisana taminy tsy navelananao fanatitra intsony. Izany hoe ny bloqué ny dito folo voalohany nampijanona an'io avy hatrany dia dada Iava tamin'ny alalan'ny nampitsarany fanatitra tsy azo atao itsory. Izany hoe tapaka hatreo ny fifandraisan'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely. Ny hafa firenena moa zany dia tena tsisy tsy mifandray amin'ny intsony. Zava-doza indray nataony hafa firenena. Lasa indray ny batainy io tenin'Andriamanitra jereo inge dia dalany hafa firenena tia. Nalainy indray ilay tenin'Andriamanitra nampidiriny tao indray Jesosy amin'ny boky Levitikosy 16. Orova zava-doza amina tanjo. Inony ty? Ory hafa firenena inony ty nataonareo? Ry mpitondra fivavahana iza ny nampanao anareo an'izao sary zao? Dada Iava no bloqué ilay izy. Enareo napiditra anazy tao solonareo an'ilay Jesosy ilay Levitikosy 12. Iza ny nampanao anareo an'ity? Dia valy teny dia volona nanao an'izany nampanao anareo an'izany dia ny daholo. Satrany aokitsika vavaka dia amenina daholo izy ny olona tao. Ay zava-doza nampanaovana anareo tao ny teny izy anie. Ory olona tsy takatra ve izany teny zany?
matoka fa takatao mihitsy ny lisy aty zao le izy any raha ny antona tonga ny dada Iava nampijanona le no jerevantsika hoe inona ny antony de ny amin'ny fahotany zanak'isy reny donc karoka kely toko sy andiny indray tsika aloha ovakitsika aiza moa zany ovakitsika aloha ny Isaia 2 dia ny 6 sy ny 8 no ovakitsika kely vetivetika Isaia 2 aiza moa zany Isaia toko faharoa eny andininy fahenina sy ny fahavalo Isaia 2 dia 6 ka hatramin'ny 8 fa efa nanariny taranaki Jakoba olonao ianao iny ny antony satria feno fanao avy tany atsinanana izy efa lasa mpanandro tahaka ny Filistina sady efa be zanabahiny mivadika ny zanak'Israely ny dikan'izany lasa nivadika mpanandro ny tany dia feno volafotsy sy volamena sampy ny dikan'izany sady tsy hita lany ny arenany ary ny tany dia feno soavaly sady tsy hita isany kalesiny ny taniny dia feno Andriamanitra tsy izy koa eo anatrehany asany tany iankofany dia izay nataony ratsan-tanany zay ny zava-doza nataony zanak'Israely tena loza mahatrano nanompo sampy ny zanak'Israely zay natonga ny Jeremia mpaminany nitsangana ny teny foana hoe tena mba nivereninareo fa tsy mety anio hoe tsy ndraraha nefa ny zareo tezitra dada Iava loza nanjao ny zanak'Israely zava-doza mihitsy ohatry tsika jery toko sy andiny anankiray indray aloha karoka kely indray aloha tsika aloha jery tenin'Andriamanitra indray tsika ato amin'ny Isaia toko voalohany Isaia toko voalohany andininy faefatra Isaia toko voalohany andininy faefatra eo tsika manomboka zany teny 5:10 zay no jerevantsika zany andininy faefatra 1:4 indrisy firenena mpanota olona mavesa-keloka taranina ka mpanao ratsy zanona ka mpanao meloka efa nafoy any Iava izy efa nanamavy ny ray masony Israely izy efa niodina izy hitanareo amin'izao andiny 5 nahoana ny mbola te asiana ihany nareo noho izao fiodinanareo lalandava zao niodina foana ny zanak'Israely eny ka retina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetrarehetra hatramin'ny faladika hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary fa ratra sy dia kapoka sy fery vao tsy mbola voaporitra na voafe na voalemy dilo izy andiny 7 eno inge ty atezerany dada Iava tam'Israely ty ny taninareo dia efa alao ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny hafa ny tany ny volenareo dia lany ny fahavalo eo masonareo ary lao izy toy ny efa noravany fahavalo ary ziona zanakavavy dia nilaozany tahaka ny trano ratsakazo tao anaty tanim-boaloboka tsy tahaka ny fandriana miantona amin'ny mpiandry vola eo anaty tanim-boatango dia tahaka ny tanàna tao fahirana tsika zakazaka ny andininy ndao ndre ao amin'ny andininy 10 misy ara hojerevantsika kely ato hoe ahoana nge efatra ambin'ny 10 14 aloha aleo 13 mihitsy ny eo amin'ny andininy aiza moa zany 13 eo amin'izay le teny aza mitondra fanaty poany intsony fofona vavetavety amiko zany ny voanombolana sy ny sabata sy ny fihetsompiangonana tsy zakako intsony ny fivoriana masina feno aroaroaparatsina ny voalohambolanareo sy ny fotoam-pivavahana dia halany fanahiko mavesatra amiko zany ary dia sasatra mihitsy ny ary mitondra azy ary raha mananty tananareo dia hitapy maso tsy hijeranareo enina dia manao vavaka be azy nareo tsy miainanareo feno ran'olona ny tananareo dada Iava mihitsy miteny tena tsy mety amiko tsony mihitsy nareo nanome conseil mo izy amin'ny andininy 9 hoe andanareo misasynareo dia mba diovy ny teninareo esoritsy eo ny lohan'ny masoko ny ratsy fonareo mitsara fa aza manao ratsy
saingy tsy nataony zanak'Israely izy ome ary izy nanompo sampy naotsika ny jery santionan-kely ndray karotsika kely titeny hoe ome ndray izy nanompo sampy ny teny izy araka izy angely izy iny ndray jerevantsika kely araka ny bokyny Jérémia 16 Jérémia 16 de 9 sy 9 hatramin'ny 18 Jérémia 16 aminy Jérémia 16 de 9 tezitra am'izay dada iavasa Jérémia 16 9 de aketsika amin'ny fasivo zany fa izao no lazainy ava tompony maro Andriamanitry Israely indro atsahatro amin'ity tany teo masonareo sy amin'ny andronareo ny feon'ny faly sy ny feo miravoravo de ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina sy ny maro samihafa zany ary raha mbaranao amin'ity feny ity zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao nahoana iavany no laza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay fa inona moa no elokay ary inona no fahotanay zay nanontany tamin'ny ava Andriamanitray de lazao aminy hoe satria mba mizesta be zany olona Israeliany eto miteny hoe fa naninony zay de hoy am'izay noho ny nafoizany razanareo aho iavako sy ny nanarany Andriamanitra kafa andiny faraiky ambin'ny folo io sy ny niankofany teo anatreny ary nafoizany sy ny tsy nitandremany lalako ary ny teninareo koa de nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo fa ianareo ary samy mandeha araka ny ditry ny foratsinareo avokoa ka tsy mety miaino aho ka de oloako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo ary ihany no anontonareo Andriamanitra kafa andro aman'alina men'Andriamanitra didy am'izay satria io tadiavinareo de manompo Andriamanitra kafa am'izay nareo de zay natonga ny hoe bloqué ny dada iava am'izay fisoloana tsisy mahazo famelan-keloka atsony lasa makany hoe Andriamanitra nareo ndana mitady famelan-keloka any zay ny zavatra mipetraka amin'ity sary ty satria tsy hamindra fo aminareo aho zay ny efa ranolizy zany am'izay ngamany zay mihitsy am'izay be dehibe zay teny zay teny efa ampy zay nanomboka hatramin'ny andininy fahafisy teo zany fa sivoka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo zany zay ny fakitsika teo zay fa tanterahany teny le izy hoe nanompo Andriamanitra kafa andro aman'alina le zanak'Israely tezitra am'izay Andriamanitra foanany am'izay ny fifandraisana aminy zay ny antony nanapany amin'ilay fisoronana tsy mety amiko tsony fiarana aminareo sy dada iava rehefa ny mpiteny dada iava ny fisoronana bloqué ny dikan'izay de ozy ny teny dada iava hoe io tsy azo anampiana ary io tsy azo any esorana fa izy mihitsy no ny teny io hoe tsy azo atao tsony ty ka rehefa tsy azo atao tsony io de tsy azonao atao tsony zany mikitikitika an'io satria rehefa bloqué zany fisoronana zany de mpanota dao zay mipetraka ao anatin'io zany hoe zay adala tsisy saina rehetrarehetra zany manomboka eto de mbola mitandrina didifolo ihany nefa ny dada iava efa ny teny hoe tsy mety tsony io halako hatrany amin'ny fanaovanareo an'io ary maty isy ampaminany ny taoriana zay ary tsisy tenina vokany tsony ary tsy misy vitsy mpaminany ny laza am'izay tateoriny hoe ao fa vaako indray zany teny zany fa verako ny anareo manao tsisy tsony efa bloqué ny dada iava de bloqué tsisy afaka namatsony nanomboka teo de tsisy afaka nanao fanatitra tsony ny zanak'Israely feny ataontsika sary zany le izy aleo tsy atao safa manjary mijaly any amin'ny radio fa aleo ataoko teny ihany izy noko teny dada iava zany ny lalàna ny fisoronana bloqué tsy azo idirana sans interdit midika zany fa zay mipetraka ao anatin'ny didifolo rehetra rehetra nanomboka tamin'izay fotoana nisy ihany teny zay mandaka zao tsika miteny zao ny mpitandrina didifolo rehetra rehetra de mpanota daholo eo mason'io Andriamanitra io zany mahatonga ny vavanareo rehetra rehetra ry mpitondra fivavahana sy mpivavaka miantso Jesosy Jésus Jesus teny hoe mpanotinareo satria maninona tsisy tsony ny famelan-keloko ho anareko nareo ny tetandrina didifolo eo nambakain'ny iny hoe andeha volana angalakatsaka
efa tany mivesezy ka re vesezy miala tsiny zay mihinan-kanina am'izao le zao rehefa nakany vesezy ka re veseny eny amin'ny tanety tany be sy ny mare de hita teo le zavatra ohatran'izany io sary tena ratsy be ny sary a fa izao le zavatra zao e io nareo miariary milaza fampanota satria rafitra tsy azo idirana no midirana nareo na mpidiry ny devoly am'zatra tsy azo ampidirana tsy azo idirana nareo dada iava zao ve no mibloke tsy azo atao tia de tsy tahotra tsenitsy nareo mbola mitsofoka ao ihany tena mahatsiravina zany fahatezerana amrehetra manjoanareo am'zany sary zany matony bloke ny dada iava io de tsy azo atao tsony mitsofoka ao satria tsisy olo ny famelan-kelika ho azonao ka nao iny ianao zany mbola hitsofoka ao io ny fanaporofona fa dada iavanina ny ravany dity folo voalohany iahosoa fotsiny a nonanao ny confirmation teo amin'ny fijaliana miray saina tsara izy mianaka fa tsisy an'izany misaraka zany miray saina tsara mihitsy ary ny confirmeny zanany teo ambony azy fijaliana mihitsy le izy zany mahatonga na miteny hoe aza mba miteny an'izany hoe ny apôstôly no mampitandrana dity folo fa te ady amin'io dada maralia iava io ary aza mamanendrikendrika ny apôstôly zany fa tsisy apôstôly anao an'izany le zanak'andriamanitra misy ary no miteny hoe aza nampina ny teny de aza ny esorana ny teny mbola avy eo ame zanaka atsika rehefa avy eo de hiditra eo amin'ny apôstôly voalohantsika aloha jerevantsika tsara le histoire raha vo nytapena ny dada iavana ny sakana tsy navelany dina ntsony ny fisoronana le dity folo nefa tsy azo nampina tsy azo ny esorana de otorina miaty toko fefatra andininy faharoa rovakitsika dikan'izay a tsy misy nina azonao atao tsony bloke tanteraka ny lalàna makany amin'ny dity folo satria tsy azo atao ny ninona io tsy azo anampina io a tsy azo ny esorana io eo nefa ny atantsika ny adalany zay miantso jesosy jesoa rehetrarehetra natainginy zareo ao am'izay jesosy eo amin'io plasy ny levitikosy toko fenina ambiny folo io nefa ny lalàna miteny hoe aza nampina aza ny esorana fa tena sakiny jesosy jesoa mihitsy ny mitaingina eo amin'ny levitikosy toko fenina ambiny folo izy nydikan'izay iza io jesosy jesoanao io fa zany tsy fanaratsiana fa fahatongava-tsaina fivepoka amin'ny bomba atomika dana mba manaraka vaovao amin'ny LCI de manaraka vaovao amin'ny France 24 dana manaraka vaovao amin'ny France Info dana ro daolo ny vaovao rehetrarehetra any fa ny teniny Elia tanteraka tsy maintsy miatra daholo amin'ity planeta terre nareo ty mino ihany ny teniny demony de hitanareo ny afarany lalakale anareo zaka efa manaprofy e teotore miaty toko fefatra andininy voalohany sy ny faharoa andininy faharoa vetrany aza ampianareo ny teny sy andidiko anareo ary aza ny esoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo zay andidiko anareo io didiny dada iava io zany a sady tsy azo anampiana tsy azo any esorana zay ny didiny dada iava zany tsy azonao atao manampy an'io a ary tsy azonao atao a ny manaisotra an'io nefa ntsika mahita fa mibloke ny dada iava le fisoronana nony misy sady tsy azo anampiana tsy azo any esorana nefa ny bloke ny dada iava le fisoronana de tsy azo atao tso zany miditra ny dikan'izay satria zay mitandrina an'io zany de ho mpanota mandrak'izay satria tsisy fanafana amin'ny fahotany tso bloke ny dada iava le mpanomena azy mihitsiny le andriamanitra abrahama mihitsy no ny bloke hoe tsy azonareo atao tso ny miditra ato dikan'izany profo mivongana be fa tsy mety tsony na ho an'ny israelianina aza ny mitandrina ny didy folo sy lalàna mose fa tande manora teny ho mpanota zay mitsofoka ao zany hoe mitsotsotsotro ohatra ny teny amin'ny devoly hoe vataony izy ry devoly de tomody any aminareo zany dikazany tsy mbe mitsotsotro ny volato sy mare fosany izy fa tena mitsotsotsotsy hoe ny ampelantanina ny devoly satria ho lasa mpanota zay mitsofoka ao de voaporofonareo nyvavanareo tokoa inge satria nareo mihitsy zao no miteny hoe mpanota tsy mendrika e mpanota matevikoditra e ary samy miady ho mpanota daholo nareo ka noho ny ambe didi folo eko voaka nyvavanareo le izy
mahafinaritra be ny a manao rivotra marina, tena mahafinaritra be reto zany Elia zany ozy hoe ianao koa ohatra midoka ny tenanao fizandray nodoka afaka eto raha tsy zay any aminao. Zany mitondra n'izao fampianarana mamonjy anao zao ka tsy mandoka ny Yahosoa avy any dikan'izany, satria rehefa mandoka ny tenako a Yahosoa no tokafako amin'izany, satria zasy Yahosoa ray ihany zay. Ny asany ihany zao ataoko zao, mamonjy anareo. Zay ny famarinana, ary hamonjy anareo koa ny tanjona hatramin'ny farany. Iny nefa ny zavatra nitranga re olona. Fahotana mahatsiravina anankiray no batain'le mpitondra fivavahana zay mpiantso Jesoa. Izany Jesosy sy ny Jesoa zany dia napetrany eo amin'ny plasin'ny Levitikosy 20 hoe io ndray hono zao ny fanatitra ataontsika io. Levitikosy 20 natsofiny ao io Jesoa io. Aza mandainga mihitsy nareo ry mpitondra fivavahana fa zany io nataonareo. Ary aza mianatra mamaly ary ohatra ka maheno aby tsitsy anza aza mandainga aiza nampidiranareo na tsy eo amin'ny plasy io. Hoe nataon'le zanak'Andriamanitra, mbola zay fa zanak'Andriamanitra fa tsy izy akory tsisy niteraka an'iny zany a. Ny Andriamanitra Abrahama tsy niteraka an'iny zany fa aza miteniteny foana. Ny nateraky ny Andriamanitra Abrahama zay atao hoe Yahavana na hoe Yahosoa ny naterany. Nalainy reto olona reto ny Andriamanitra tsy dia naperany eo amin'ny plasin'ny Levitikosy 20 dia araka ny teny Jeremia leny vakitsika teo hoe nanompo Andriamanitra hafa ry zareo, nanompo Andriamanitra tsy izy ry zareo. Io le izy fa natsofony teo amin'ny Levitikosy 20 mihitsy ny aza le Andriamanitra tsy izy. Zava-doza amina tambo le tia nataonareo ty. Nen'le hafa firenena tsy mba hoe nanompo Andriamanitra tsy izy fotsiny, fa ny batainy mihitsy le Andriamanitra tsy izy natsofony amin'ny Levitikosy 20. Tena sacrilège ozy ny katolika romanina, fahotana mahafaty ozy ny protestanta, tsy haiko tsony zay filazana anazy. Tena zava-doza amina tambo nataonareo olombelona. Nefa tsika voavy nahita ny lalàna teo hoe lalàna io tsy azo amapila, tsy azo anesorana. Dia vitanareo mihitsy nanampy an'izy hoe rehefa hitareo fa bloqué avy hatrany le fisorana dia nybatainareo le Jesoa natsofoko nareo ao. Tena olombelona tena mahavita ny antsy tamin'ny dada Iava. Lozika be le bomba atomika sy le bomba nucléaire hipoaka nareo ihany naniry an'iziny zana te miantso polisy dadoloza be mihitsy ny ianao manao akasiparana ny dada Iava dia miantso indray no Andriamanitra vonjeo zay nefa ianao ty mankasika anazy. Tena zava-doza mihitsy ny ty mitranga te. Ireny zao ny fandraisany miantso polisy amin'izany. Nareo le mivavaka ny tiako teneny, mivavaka ny Andriamanitra raisinareo ny baiboly Andriamanitra nefa ny zava-doza nataonareo, zavatra matesy n'Andriamanitra nataonareo dia miantso Andriamanitra nareo. Pakasika an'Andriamanitra mihitsy tena izy. Ireo miantso polisy. Zay ndio namitenareo aza mba mivavaka tsony fa tsy mety tsony ataonareo. Zany nataonao mpitondra fivavahana, zany nataonao. Any amin'ny lalàna tsy izy mihitsy nataonao. Zava-doza amina tambo mihitsy. Zay le hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ny bloqué an'io fisoroana io ary dikan'izay rafy izy ny dikan'izay satria vao bloqué ny fisoroana vao janona ny anankiray dia miara-mijanona dao izy rehetrarehetra. Satria sady tsy azonao ampiana io ny tsy azo ny sorana vao nivakitsika teo. Ka raha vao bloqué ny anankiray, bloqué daholo izy rehetrarehetra. Rava daholo izy rehetrarehetra ny dikan'izay. Saingy nataon'le hafa firenena rehetrarehetra kosany na alain'le Jesosy zay tena mpandrava olona manipy any amin'ny hery na atsofiny eo amin'ny bokin'ny Levitikosy 20 fa sady fandikan-dalàna no fanaovana mampatezitra ny dada Iava. Satria dada Iava ry miteny aza nampiana zay nesoana, dada Iava ny bloqué n'le fisoana fa vitany hafa firenena zay tsy hoe izy nanao anazy napiditra n'le fisoana indray ary ny sinoa ny vatan'olombelona le vatana omby sy ondritry
sy osy teo. Tena mpiantsy ady amin'Andriamanitra mihitsy nareo. De tsy raha latahotra ve nareo mangatà mafy rehefa mipoaka ny bomba tsy andeny amin'ny tranonareo any ny bomba mandehandeha any iny. Mangatà mafy. Mbo miteny mihitsy ny Elia e. Gravy anie ty sary mandeha ty hoa tena atezerana mahatsiravina nge ty mandeha ty e. Alozika be ty Madagasikara ty raha fay. Atri eto mihitsy ny lehibe ny tena fanaovana an'izany adalàna zany. Mba mivavabavaka ihany ny rehetrarehetra tany amin'ny faritany izay tany ampitan-dranomasina zany. Tany Togo, tany Comore. Satria mba misy mpivavabavaka miantsoantso Jesosy ihany sasany ihany. Vitsy an'izy. Ohatran'izany koa ny tany eny. Fa ny teto Madagasikara tena sady miseho rôle amin'izy, miseho matanjaka amin'izy, miseho mahiten'Andriamanitra amin'izy. Nefa ny rehefa tonga amin'izay Elia pokaty daholo ny entinareo teo. Ina zao ny entinareo anoerana ny titeny ty? Ina indray no ketrehany lohanareo entinareo manohitra an'izao teny zao? Ina ny ahafanareo manohitra an'izany hoe rehefa nravany dadayavana izy mipiteny sakana tsy mahazo manao tsony. An'izany fiantsoana zany, ahoana nareo navita nanao hoe ty Jesosy ty indray nanao an'ity zavatra ty ohatran'izao. Tena mampimehbe mihitsy le sary nataonareo. Mpamon'olona any amin'ny elo. Zay vao teny hoe tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ireo mpitondra fivavahana. Tsy matahotra an'Andriamanitra nareo. Fa de ho hitanareo koa nefa ny anjoanareo. Za miantso ny olombelona rehetra miverena amin'izay, andao anatona ny Elia nareo. Vonjeo ny fanahinareo. Tonga Elia ty hitondra nareo any amin'ny lanitra manapa-hevitra. Aza matahotra an'ireo olona mpalotareo nareo. Matahorany Eosua, matahorany dadayavana. Zay no atahorana fa tsy olombelona mety maty nampianatra ny zavatra tsy marina sady tena raha tsy manjary mihitsy ny nampianaranareo. Namorika nareo hatramin'ny farany mihitsy nireo. Tsy mety mihitsy n'izao sary zao mihitsy. Jereo io teny io miara-mita ngitsika e. Miara-mijery ngitsika e. De tokony ho tonga saina za nge tsy namoriny e. Miarana maki soratra masina tsika. Ahoana ny hevitranao? Tsy mbo hosirena tokoa ve ianao hoe ay ve za rehefa bloqué ty de ahoana izay ny tadiavina anao ny kosany? Sa tsy nataony hafa firenena? Amin'izay mbola nanonao foana ray. Dadayavana bloqué tsy azo atao tsony. Vitany hafa firenena hoe andao hoe batainy ty Andriamanitra tsitsy de atsofoy aho. Fakasianan'io Andriamanitra io tena. Ay. Fakasiana. Eo anatrehan'izany sariny izany indrindra zany. Hitantsika mihitsy ny hoe dadayavana mihitsy ny no nandrava n'izany didy folo sy lana Mosevo zany voalohany indrindra. Satria bloqué ny fisoronana. Izy nanao an'izay voalohany indrindra. Nanomboka teo zany de efa fantatra fa ravany mihitsy ny didy folo satria matoa tsy navelany dirana tsony. De ho ravana ny dikan'izay. Tsy azo atao tsony miditra ao. Ary dadayavana tsy mba olona ka andaingana zanak'olombelona ka anenina. Fa rehefa anteny izy hoe bloqué de bloqué hatramin'ny farany. Bloqué hatramin'ny farany io. Numérie 23 19 nefa kitsika ny ty teny ty e. Numérie 23 19 Numérie 23 19 Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy hoefainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Zay io dadayavana io zany tsy mba tahaka n'olombelona ka hoe hivadibadidela na hanovanova zavatra. Fa rehefa niteny izy hoe bloqué de bloqué hatramin'ny farany zay. Bloqué tsy azo kasena tsony io. Tsy mba ohatranao hoe bloqué de débloqué, bloqué débloqué. Ianao olombelona manao an'izany. Fa izy rehefa niteny hoe bloqué de hatramin'ny farany io bloqué io tsy azo kitena tsony. Fa olombelona iza zany no sany kitikitika an'le teniny ka nandravany iny teny iny. Anjaranao mieritreritra fa adversera io. Adversera ny Andriamanitra Abrahama le napiditra hoe ampidiro an'ity Andriamanitra tsisy tendry ao ny plasy io e. Adverserany io. Raha mbola hiaraka amin'io ihany anao dia asakasaka anao. Efa nomeko anao lalana hoe hiayava amin'izay arahana manomboka izao. Dao hiaraka aminy. Manaraha ny Elia. Ho any amin'ny Eosua tsika, ho any amin'ny dadamala hiayavatsika.
mazava-be zao teny zao. Ka rehefa nibloke ny dada iava io fisoloana io, zay rehetra miditra ao mpanota daholo, de rehefa mpanota anao de tsy menanao Andriamanitra fa ny devolo ny menanao, de io tokoa zay niditra tao nanaonao foana tonga hatrany hoe nibatainy le Andriamanitra tsy izy iny de napetrany eo am'plasy ny fisoloanana. Levitikos 20:20. De ianao ve eritreritra hoe tsy atezerana be ny eo amin'ny dada iava am'izao olo itenenantsika zao? Itenenako moa fa tsy anao. Tena mitehanao mihitsy fa efa tonga amin'ny atezerana faratampony. De hoe rehefa nitapahany dada iava de tsy misy nizaniza mahazo mikitikidika an'itsony fa zay mitsofoka ao de tena mpanota. De jereo am'izay hoe Andriamanitra tsitsy natsofoka ny olombelona ataonay miantsiady amin'ny dada iava. Zava-tozy zany. Ka faranatsika kely aloha zany fa mazava be mihitsy ny hoe dada iava mihitsy le Andriamanitra Abrahama mihitsy a nampitsahatra ny fisoloanana rava izy nidika an'izay satria maninona tsy azo atao nininona ntsony io ary noho ny am'izay sary izay indrindra satria efa tsy afaka atao nininona ntsony io didy fosy lana Mose io zay indrindra no natongavany zanany ary ny mission ny zanany dia anravany io mikonfirme le nataony dadany hoe blokena ary tsy azo ampiasaina ntsony de ny fantsihany teo amin'ny hazo fijaliana mba hipetraka am'izay ny fanekena vaovao satria lay fanekena didy folo ho an'ny zanak'Israely tsy azo atao nininona ntsony. Ko atao iny tokoa sady efa sady tsy azo atao nininona normalina tsy maintsy potehina. Zay ny hoe aza mamanendrikendrika ilay zanak'Andriamanitra io nampitandrina didy folo fizy mianaka amin'ny ray saina tsara ary aza mamanendrikendrika ny apôstôly nampitandrina didy folo fa apôstôlizany say ady amin'io dada iava io izy ala ve no bloqué ka izy misy apôstôly amahany iny ny tena izy nisy zany eny aza tsy sanikitika an'iny mihitsy na nikely azy. Ka rehefa ny dada no ny bloqué izy tsy olombelona ka andaingy fa rehefa ny bloqué ny fisoloana bloqué hatramin'ny farany satria izy tsy mba olombelona ka andaingy ary ny zanany tsy namahany zany saha zany mihitsy fa ny zanany aza vomey ny vonoiny teo amin'ny hazo fijaliana mba hipetraka ny fanekena vaovao satria le fanekena voalohany de ny didy folo efa ny vonoiny dada iava tany alohan'ny fotoana tsy azo hidirana ntsony ka mba tonga hipetrahan'le fanekena vaovao de tsy maintsy potena le teo aloha. Zany no mahatonga ny hoe tsy misy olona nafahefana mahazo mandika ny teny dada iava ka rehefa dada iava ny nandrava n'iny hoe tsy azo atao ntsony ny fisoloana raha vao tsy azo atao mantsy ny fisoloana rava ny didy fosy lana Mose ny dika an'izay potika izy ny dika an'izay satria ny fisoloana ny fototry ny lalàna ka raha vao potika ny fisoloana tena Levitikos 9:2 manontolo izy potika izany ka raha vao rava ny Levitikos 9:2 manontolo tsy azo mampina nefa io tsy azo inesoana de matoy izany ny potehiny dada iava izy ray manontolo hoe miala daholo izy ray manontolo ny dika an'izay tsy azo atao ntsony ny mipetraka ao fa ny tena farany hoe iza nandravan'le didy folo zany tsy lalàna Mose lay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy iaiavanao anarany meko teo ny toko sy andiny io zany miantso anao Eliasa de maranako ny teny koa andao any amin'ny Yahosoa fa Yahosoa am'izay nanamarina ny fanampotenana izy io teo amin'ny hazo fijaliana natao hitany zao tontolo zao am'izay ny teny dada iava hoe tsy azo atao ntsony miditra eto de nentiny Yahosoa am'izay ny fandravana an'io teo amin'izy teo ny hazo fijaliana novonomy teo ny didy folo sy ny lana Mose lesona atsika indray zay ho amin'ny rapitso fa ny androany faranatsika eo aloha ny androany atoika fahavoaranareo tsara rapitso zany te hoe inona nataon'le zanany manoloana zany nataony dadany zany iaiava efa meko ny valiny novonomy teo amin'ny hazo fijaliana le didy folo satria ny dadany nandravany voalohany de ny ravany confirme teo amin'ny hazo fijaliana am'izay za teny mba ho fantatsy ny olona fa tena diso lalana izy rehetrarehetra tena nakany amin'ny lalana ny taritiny devoly daholo ny olona rehetrarehetra andro ny famonjena azy sao dada tonga Elia ny rahanao voalaza araka ny teninao efa nampitondrainao mpaminany ny teny mikasika tonga nyzany famonjena izany amin'ny alalan'ny Elia famerenana ny ray amin'ny zanany de ny fony ray amin'ny zanany ary famenenana ny fony zanany amin'ny rainy zao ataoko zao zany vonjeo ny olona dada malala iaiava
Gonjeon'ny olona mba ho tafaverina soany aminao. Avoty ny fanahy izay mitady fanavotana ho tafaverina soamantsarany aminao tada malahafa. Mba ho tonga saina daholo anie izay mandrehany ely aho. Ho tonga saina daholo izay mandrehany izao fahamarinana aseho izao. Tada Yahova, ho anao dia ho anao rery ihany ny voninahitra manakizay. Sotra betsaka eo soano amin'izay rehetra faefana nomenao aho hitondrasako an'izany teny rehetra izany. Voninahitra ho anao tada Yahova marana. Tahaka izany koa anao Yehosoa. Ary aminaranao Yehosoa anaovana ny teny rehetra. Halleluja. Amen. Dia mirahary isotsika samy ho teny Yehosoa ho amin'ny fiarahantsika manaraka andeha.